Fa miarabantsika rehetra mahita anay amin'izao raha fotoana izao ary mandre anay ho feno fifaliana ny fanahintsika dia ho tafatoetra amin'ny fanatrehan'ny tompo ijoro vavolombelona eto ny anabavy hitanareo amin'izao etahany izao nanana olana be izy teo aloha efa afaka izy ankehitriny miato moa zany vavolombelona nahita azy narary dia ho antanitsika ny anabavy ato angamba no ijoro vavolombelona anambara tsara ny zavatra misy amin'ny anabavy dia aveo izy anambarany fatsapany ny amin'izay fanafanja iza ny anaranao anabavy Iary no anarako fa fahafantaran'ny olona rehetra na eny Atsambily dia Maman Diary. Nanahoana ny fahitanao ny zavatra nahazo an'ito vehivavy iray ito? Za mahita anazy isan'andro dia mahita anazy isan'andro dia gaga be satria ohatran'ny hoe lasa kely be satria zany zay zany nisy taona mifindra trano aloha dia aveo dia miverina teo amin'ilay Atsambily ihany zay dia zay vao mahafantatra hoe aika izy ity kay lasa kely be ty olona ity dia nanontaniako izy fa naninona ho ianao dia Maman Saribito manko no anarany dia fa maninona ho ianao Maman Saribito izy zaho izy tena narary efa roa taona zay. Roa taona narary? Roa taona, telo taona, roa taona ka. Fa tsy fantatra hoe inona io aretina nahazo azy io? Narary nandritra ny roa taona zany dia nanomboka teto amin'ny kiboka dia nitongotra rehetra dia tena narary dia tsy afaka mandeha tany ny tongotra dia sady tsy afaka mandeha nalemy tsy nataka teo ambony fandriana dia za moa zany lasa tena niena tena kely lasa 20 kilo azo sisa amin'izao miteny zao 20 kilo zany ianao amin'izao? Dia ianao ve efa nitsabo tena ihany sa? Tena laninaiky ny dokotera tena efa nanao bilan efa nandanina 10 millions. 10 millions? Zay ny lany? Zay ny lany tsy nisy ninona hita tamika tsy sitrana dokotera raha manontany hoe inona fanafody omeko anao fa tena laninaiky rehefa dokotera rehetra tita Antananarivo dia tapitra nandehanako fa tsy sitrana sady tsy hitan'izay ho atao hoe inona fanafody omena dia mifara hevitra dia omenan'Andriamanitra fanasitranana dia zao za hitanareo zao sitrana. Ahoana ny fomba nanasitranana anao? Nanasitranana anako dia narary tena narary ny tongotra dia tsy afaka nitsangana teo ambony fandriana fa tonga dia nalemy lohalitra satria manomboka teo amin'ny kiboko hatrany amin'ny lohalitra hatrany amin'ny rantsaka hatrany amin'ny faladia dia nandalo tany zany Maman Diary nandalo tao an-trano dia naozy izy niteny manina zaho tena marary hitany hoe tena narary dia ozy izy niteny hoe dia tantaraiko izy hoe zaho nanofina nahita biby lava menamena be lava be dia ny anjehany dia nifatorany dia samy maizina ozy izy zany fa tsy maintsy delivrena amenaran'i Jesosy ihany no mahafaka an'izany dia aveo izy tena rehefa nanapa-kevitra ozy izy fa tena marary ianao dia niatsa n'ilay mpanompon'Andriamanitra moa izy dia le natao délivrance iny dia tamin'iny ihany za zany nangatsika be daholo ny vatako rehetrarehetra tamin'ny tarehako tena nangatsika tsy mba misy hafanana za mihitsiny dia tena nangatsika vao misokatra ao anaty lamba nantaka tena mangatsika tsy mandray rano za mangatsika be mihitsiny sady tsy misotro rano raha tsy rano mamay be farak'izay mangotraka zay vao misotro dia tonga dia midina any dia iny ihany mahazafanana kely dia aveo dia maverina mangatsika ihany. Natao délivrance tamin'iny dia teo ampanaovana délivrance dia nanomboka taty amin'ny lohako ny nahazafanana voalohany dia nidina nakany amin'ny tongotra dia nahazafanana nahatramin'izao tsika miteny zao dia nahazafanana tonga dia afaka nitsangana afaka mihetsika kely ve? Hitsaka ny tongotra tonga dia manisa tsy maninona nefa hatramin'izay tena tsy azo antsana ninina. Ao hoe mba afaka mandeha kely ve ianao mba jerevana kely? Tena afaka mandeha zao. Afaka ny anabavy. Omaly any ianao dia afaka? Omaly any dia afaka. Natao délivrance par téléphone tonga dia afaka? Tonga dia afaka nitsangana dia alina natory tsara tsy naninona fa isan'andro tsy matory amin'ny alina fa tena mijaly miatso fahafatesana isan'andro fahafatesana atsoko foana fa tsy mety tonga. Fa androany ianao zany tamin'ny alina tonga dia nahita tory be? Tonga dia nahita tory tsy taitra raha tsy maraina. Nefa hatramin'izay ianao miantso fahafatesana tsy mety tonga ilay fahafatesana tsy mety tonga fahafatesana efa niatso foana fa tsy mety tonga. Manao na ny fihetsem-ponao zany amin'izao?
tena faly satria ny sitran'Andriamanitra tsapako fa tena tian'Andriamanitra. amen zany atony anabavy vavolombelona nahita anazy narary afaka mijery caméra avy aty ianao tsy manino nanahoana ny tena fahitanao le fomba nanasitrana ny tompo anazy inona ny zavatra natao araka ny ianao vavolombelona moa zany nareo moa zany mpifaninina amin'ny ankapobeny zay tsy pimpina fa ny ana rehefa vao mpiray tanàna dia raisiko ohatran'ny ankonany tena mifandray be mihitsy zay dia le zanany moa no tena nisy fifandraisana kely zay sy zanany taloha fa samy nanambady dia samy niparitaka tany dia nizao indray nefa ny vao nitambatra teo hoe lasalasa samy teo an'ilay tanàna zany ao na fahitanao le aretina tao dia za vao nahita anazy vao niditra ny maraina kakabe dia mitafy lamba izy dia tena efa tena ohatrany hoe kao be reny mihitsiny izy ahoana fahitanao le fomba nanasitranana anazy tao anatin'izay dia rehefa niantso any apôstôly Andreas dia niteny hoe menao fe mino fa manasitrana zany Andriamanitra zany dia eno izy dia aleo fa hiantso any apôstôly Andreas ary tsika dia rehefa nandeha moa mivavaka dia tena mivibra ohatr'izao moa ny tanany zany tena hoe moa vatany tena mangatsika be ohatran'ireny hoe tsy haiko hoe tena mangatsika dia kakabe fa avy eo avy niteneniko izy le vita le délivrance hoe manao ahoana ianao dia ohatrany efa manomboka mafanafana izy zany tongotra zany dia nafanafana dia nitohina zay andeha zany tsika amin'ny larobia fa vonina tsara andeha izy afaka tsara zany fahitanao azy afaka tsara ianao zany izy tena kao tena ohatran'le olona le mialatsiny fomba fitenena hoe kao zany tena hoe flasika be mihitsiny izy tena mahatsaro afaka zany ianao amin'izao fotoana izao mahatsaro afaka amin'izao fotoana izao dia ny masoko tena tsy nahita ninina teto ambonin'ny tany zao mahita fa raha misy olona mitra ao an-trano dia mipetrapetraka aiky dia manontany izy ty dia miteny le olona hoe za ihany fantatro ny feoana fa tsy hitako ny tarehana ohatra tsy mety ninina tsisy hitako fa zao mahita anazy tsara ianao mahita zao fa mbola tsy tena mahita lavitra fa dia narary be zany tamin'ity ilalohako ity dia tonga dia avy amin'le ilalohako ity tsy nampahita an'ireo masoko anankiroa ireo fa zao efa sitrana tsy nisy marary inona ny afatra apitainao an'ny mpahita atsika sy ny mpijery atsika ny mpiaino atsika ny afatra apitaiko amin'ny mpahita atsika zany dia tena tia atsika Andriamanitra tena manasitrana ary ianao mila manana finoana hoe misy an'Andriamanitra fa tena sitraniny ianao ary ianao raha nisy diditra nataonao teo amin'Andriamanitra dia fina fa tiany ianao tsy avelany mivery tsy mamelana irery zany izy fa za zao hitanao zao efa tena hoe maty fa velona ndray makasitraka anao dia tahin'Andriamanitra ihany koa dia engane hositrana lalandava dia tsy miverina intsony ny aretina dia Andriamanitra ne manome nofinofo anao amin'izay dia mabotabota kely dia tahin'Andriamanitra koa anatin'izany dia mahereza daholo